Faly miarabanareo rehetra mpanaraka ny fampianarana mihira. Anio isika dia nomboka hianatra naoty izay mifameno tanteraka amin'ny teknika vocal. Tsapa-mantsy nandritra ny fotoana ny vizivezena tamin'ny faritra maro teto Madagasikara ny olana iainan'ny mpihira, iainan'ny mpitarika ny tokom-pihira amin'ny resaka solfa. Amin'izao video voalohany izao dia ny fampidirana, fanazavana ny momba ny solfa amin'ny ankapobeny aloha no hojerentsika. Inona moa ny atao hoe solfa? Ny solfa dia fomba fampianarana sy fomba fanoratana mozika miainga avy amin'ny soram-peo. Soram-peo no andikana amin'ny solfège amin'ny teny malagasy. Tonique solfa no fiantso azy amin'ny teny vahiny. Ramatoa Sarah Ann Glover, teratany anglisy no namorona ny solfa. Norwish solfa system no anarana nomeny azy tamin'izany fotoana izany. Mbola tsy ampy loatra nefa ny solfa izay noforonin'ny Sarah Glover io fa andriamatoa Révérend John Curwen, teratany anglisy ihany koa no nanatsara izany ary nampiroborobo azy avy eo ka nomeny ny anarana hoe tonique solfa, araka izao ampiasaitsika amin'izao vaninandro ankehitriny izao. Ramatoa Sarah Ann Glover moa dia mpampianatra mozika, teraka tamin'ny 13 Novambra 1970 tany Norwish, Angleterre, ary maty tamin'ny 20 Oktobra 1790 tany Great Malvern, Angleterre ihany, ary anisy no milevina ankehitriny. Ito amin'ny sary ito ny endriky ny solfa nampiasain'ny ramatoa Ann Glover tamin'izany fotoana izany. Amin'ny mampampianatra mozika azy moa dia nampianatra hira a cappella izy tamin'izany fotoana izany, ary nahita ny fahasarotan'ny fampianarana mozika tamin'ny ankapoben'ny mpianana izy no nitadiavany hevitra hijerena fomba hafa ahafahana mampianatra mozika tsy amin'ny alalan'ny soram-peo. I Révérend John Curwen kosa dia teraka tamin'ny 14 Novambra 1970 tany Heckmondwike, Angleterre, ary maty tamin'ny 20 May 1790 tany Stockport any Angleterre. Izy moa dia mpitandrina ary mpamorikira ihany koa. Ity sary hitantsika ity dia nalaina tamin'ny Wikipédia ihany koa. Na ho an'ny ramatoa Sarah Glover na John Curwen dia noho ny fahatsapan'ny olana ny iainan'ny mpianatra izay nampianariny amin'ny resaka mozika no nahatonga azy ireo hikaroka fomba hafa ankoatra ny soram-peo ahafahana mampianatra hira ny mpianany. Ho an'andriamatoa John Curwen manokana dia nandritry ny fotoana nampianarany sekoly alahady ary nampianarany hira ireo ankizy no nahatsapany fa mila mijery fomba tsotra nefa mazava izy ahafahana mampianatra hira ny ankizy amin'ny alalan'ny naoty. Tamin'izany fotoana izany mantsy dia sokajin'olona vitsy ihany no afaka nianatra soram-peo, eo aloha ny ala fosany, fa eo ihany koa ny hoe sokajin'olona le ambonimbony ihany no afaka manao mozika tamin'izany fotoana izany. Amin'ny mampitandrina ny John Curwen nefa dia mahatsapa izy fa tokony ho an'ny olona rehetra izany mozika izany, ary tokony rehetra mihitsy no afaka hiaina sy mianatra ary mihira izany mozika izany. Izay no nahatonga azy nikaroka hevitra, ary rehefa nahita ny solfa izay noforonin'ny ramatoa Glover moa izy dia nahita ny tokony anatsarana izany ary natsarainy sy nampiroboroboany avy eo, ary io solfa ampiasaitsika ankehitriny io. Litera no ampiasaina amin'ny solfa, tsy takany amin'ny soram-peo izay sary no jerena sy vakiana. Ny fanomboan'ny nota rehetra araka ny anonona azy amin'ny solfège ihany no nalain'ny John Curwen ampiasaina ho noty amin'ny solfa mba ho soratra izany, ka ny D, Do, R, Ré, M, Mi,
F, fa, S, sol, L, la, T, ti, ary D, do. Vakina amin'ny teny frantsay moa tena mahazatra amin'ny famakina solfa ankehitriny. Ny solfa dia tsy takany amin'ny solfège satria reo ihany ny note miasa zany ny ambony sy ambany mbola hitantsika aoriana. Noho izany rehefa miova ny tonalité ny hira dia soratana hoe inona ny tonalité n'ity hira ity. Izay ny antsoina ny solfa hoe do movible. Izany hoe miovaova zany ny do ny aingan'ny hira amin'ny solfa. Satria mpampianatra hira Andriamatoa John Curren dia nampiasa tanana ihany koa izy ahafahana maneho ny noty ampianana zany raha toa ka tsy afaka miteny izy. Dia arak'izao hitantsika amin'izao ny fomba hitenenan'ny tanana ny noty do, ré, mi, fa, sol, la, ti ary ny do ambony. Araka ny voalaza teo dia ny soram-peo ny fototra namoronana ny solfa. Noho izany raha te ahay mamaky solfa ianao dia tsara indrindra aloha raha mahay mamaky soram-peo na dia ny paika ihany aza. Mety ho sarotra araka ny heveranao azy ny fomba makina ny soram-peo amin'iny izy miaka midina iny fa na ny sary famakina sary ny paika fotsiny dia efa ampy ahafahana manana fototra tsara raha toa ka te hianatra solfa misimisy kokoa sy andalana misimisy kokoa ary ifehy tsara ny solfa ianao. Izay ny fampidirana azonao tolotra. Amin'ny video manaraka dia anomboka hianatra ny solfa isika arak'izay lesona efa voasoratra amin'ny manaraka ao. Dia misaotra antsika manaraka tsy tapaka ny fampianarana mihira ary aza misalasala manoratra sy mantany raha toa ka misy fanontaniana tianareo apetraka ampitiavana hatrany no amaliana anareo rehetra.